manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina. Amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tompo-saina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Manona ny fahasoavana, ny fiadanana ary ny fitahin'Andriamanitra amintsika tsiraray avy mpitsara toko fahavalo ambin'ny folo tsika amin'izao fotoana izao, lasa ihany tsika ary miazakazaka raha zay ny azo anambarana azy pasteur ny fianarantsika ny tenin'Andriamanitra manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy. Fianarantsika n'ity baiboly ity. Ity baiboly ity dia manambara fiainana. Dia amatarantsika ny zavatra tany aloha tany, amatarantsika ny zavatra amin'izao fotoana izao ary ny zavatra ho avy dia atao anatin'ity baiboly ity. Atao anatin'ity tenin'Andriamanitra ity no amatarantsika hoe ahoana ny fomba andraisantsika valim-bavaka, ahoana ny fomba iarahantsika amin'ny Jesosy, ahoana ny fomba hiainoantsika ny fanahy masina, ahoana ny amatarantsika ny sitrapon'Andriamanitra, ahoana ny fana mandresan'ny fahavalo, ahoana ny fana miara-mandeha amin'ny tompo atao anatin'ity baiboly ity, ahoana ny andraisana fanasitranana, ny fitahiana sy ny fahasoavana rehetra dia atao anatin'ity baiboly ity pasteur. Ary zany ny antony anarantsika anazy, mianatra baiboly tsika tena marina, mianatra an'Andriamanitra, mianatra fiainana ary mandray zavatra. Tsy mitovy amin'ny fianarana any ampianarana zany pasteur fianarantsika n'ity baiboly ity, fa arakaraka ny inarantsika anazy dia misy zavatra ao sakafo ny fanahintsika ilay izy dia lasa fiainantsika. Ary zay mahatonga antsika marobe manaraka an'ity fandaran'ity miamazo ainareo misy aminareo reo mijoro vavombelona, fanasitranana, fanafahana, fitahiana. Mbola mirosotra antsika mianatra zay baiboly zay mpitsara toko fahavalo ambin'ny folo miarabanao pasteur Tovinarivo. Miarabantsika rehetra tompoko. Atao hivavaka arsika amin'izao fotoana izao angataka amin'ny fanahy masina amin'izao vanim-potoana akaiky ny Pentecoste izao dia angataka amin'ny fanahy masina tsika hitaritsy atsika amin'ny marina rehetra andawary. Raha eo dia misotranao zay satria dia mianatra fiainana zay. Zao voalazany teninao manao hoe ary ny teny dia tao amin'Andriamanitra, ary ny teny dia Andriamanitra, ary ny teny dia tonga nofo. Tompo maniraka ny teninao ianao amin'izao fotoana izao mba hanasitrana anay, mba hitahanay, mba handraisanay valim-bavaka. Tenin'Andriamanitra dia mahery. Landra sy ny tany ho levona fa ny tenin'Andriamanitra tsy ho levona. Ny teninao dia sakafo ny fananay. Ary za tompo dia mino fa amin'izao fotoana izao amin'izao fotoana inaranay tenin'Andriamanitra izao dia misy hery, misy fahasoavana mipita ary dia voaraina tsiraray avy ny tokantrano any. Isam-batan'olona misy dia samy mandray amin'izao fotoana izay indranaisanay tenin'Andriamanitra izao dia ny fahasoavana rehetrarehetra, fitahiana tsy mety voatonona fa maro loatra dia raisinay zany, na ifanasitranana, na fanafahana, na valim-bavaka, na fitahian'Andriamanitra fiarovana, na fisandratana, na fandresena, na fakasitran'Andriamanitra sy maro samihafa tsy voatonona dia raisinay amin'izao fotoana izao amin'ny anaran'i Jesosy. Fanahy masina angataka amin'ny fitarianao zay ianao nampianatra anay anazavan'ny sainay amin'ity fotoana ianarana tenin'Andriamanitra ity amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Lasarintsika pasteur ovakina ny teny nandehandehanan'ny fireneny dana izahan-tany itoerany amin'ny anaran'i Jesosy. Ary tamin'izany androany dia tsy nisy mpanjaka teo amin'ny Israely. Ary tamin'izany androany kosa ny firenen'ny dana nitady lova mba honenany satria na dia hatramin'izany androany aza dia tsy mbola nahazo lova ho azy teo amin'ny firenen'ny Israely izy. Ary ny taranaka dana naniraka 5 lahy no fatenana avy tamin'ny fokony rehetra dia lehilahy mahery avy tany amin'ny zora sy Estaola mba hisafiny tany sy izany toetrany. Ary izy taminy mandiala izao ny toetrany tany ary tonga tany amin'ny tany avoanan'ny Efraima tao an-tranon'ny Mika izy dia nandro tao. Ary rehefa mbity eo akaiky ny tranon'ny Mika izy dia fantany feon'ilay Levita zatovy dia nivily teo izy ka nanao taminy hoe iza nitondra anao taty ary maninona ty ianao ary inona no anananao ty. Dia kosa izy taminy izany ka izany no natao Mika tamiko ary efa nanamby ahy izy ka efa mpisorony aho zao. Dia ozy ireo taminy masina ianao
manotaniny amin'andriamanitra mba ho fantatray na ambinina amin'ny lalana lena izay na tsy de olona mpisorona taminy mandehana somatsara fa eo anatrehan'i Jehova zao lalana leanareo zao de nandeha izy 10 lahy ka tonga tany amin'ny Laisy ary hitan'ny olona tao fa nonona tsy nanana iay tahaka amin'ny fanaony Sidonianina izy de nandro fa izay ka tsy nanana iay sady tsy nisy mpanapaka ampahory azy teo amin'ny tany na amin'inona na amin'inona ary lavitry ny Sidonianina izy sady tsy nanandraraha tamin'ny olona akory de nandeha ho any amin'ny rahalahiny anozora sy anisy daholo reo ary ny rahalahiny taminy naninona moa ianareo de hoy izy mitsangana ka aoko sika hiakatra mely azy fefanahitany tany zay ary indro tsara indrindra zany moa mbola mijanonjanona ihany va ianareo aza malaika andeha hiditra andovany tany raha mandeha ianareo de ho tonga any amin'ny olona tsy manana iay sy any amin'ny tany malalaka fefanatolotr'Andriamanitra eo tananareo izany dia tany tabi-javatra irina aty ambonin'ny tany dia nisy ny ainga avy tamin'ny fokony dana avy tamin'ny zora sesy taolona de 900 lahy efa vomina tamin'ny fiadiny ary niakatra ireo ka nitoby tao Miriata Jearima any Joda zany no nanaovana anarany zany tany zany hoe mandrakandroany mahena dana indro eo andrefa ny Kiriata Jearima zany de niala tao izy ka nandrosona kany amin'ny tany avoanan'ny Efraima de tonga tao trano Mika de antena izy 10 lahy zay nandeha safon'ny tany Laisy ka nanao tamin'ny rahalahiny hoe fantatrareo va fa tamty ato am'reto trano reto misy efoda sy terafima ary sary zavatra voasikotra ary sary zavatra anidina koa evero zay ataonareo de nivily tao izy ka tonga tao tranolay Levita zatovo de tao tranony Mika ka niaraba azy ary ny 900 lahy efa vomana tamin'ny fiadiny zay avy tamin'ny taranak'Dana dia nijanona teo alohan'ny vavahady ary niakatra izy 10 lahy zay nandeha safon'ny tany de niditra ka naka ny sarin-javatra voasikotra sy ny efoda sy ny terafima ary ny sarin-javatra anidina ary misorona mba amin'ny 900 lahy efa vomana tamin'ny fiadiny nijanona teo alohan'ny vavahady dia niditra tao trano Mika ireo ka naka ny sarin-javatra voasikotra sy ny efoda sy ny terafima ary ny sarin-javatra anidina ary io mpisorona taminy maninona nareo de ireo taminy manginay ianao tapen'ny tananao mivavanao ka andeha araka aminay de horainay sy mpisoronay ianao moa tsara ho anaova ny mpisorona ho amin'ny olona ray trano no mpisorona ho amin'ny firenena iray sy ny foky ray amin'ny Israely dia faly ny fon'ilay mpisorona ka nalainy ny efoda sy ny terafima sy ny sarin-javatra voasikotra ary nandeha voadidin'ny olona izy de niodina izy ireo ka lasa nandeha ary ny zazambambehivavy sy ny omby amanondro mba amin'ny entany tsara dia nataony teo alohany ary efa lasa lavitra ny trano Mika izy dia nivorony lehilahy mifanolo-bodorindrina tamin'ny Mika ka nahatratra ny taranak'Dana de niantso ny taranak'Dana izy ary nierika ireo ka nanao tamin'ny Mika hoe haninona ianao no nanangon'olona maro toy izao ary hoy izy ny Andriamanitra zay nataoko sy ny mpisorona koa de nalainareo ka lasa ianareo koa iny antsony mba ho ahy ary nahoana no anaovanareo amiko hoe haninona ianao de hoy ny taranak'Dana taminy aoka tsy ho ray aminay tsony ny feonao fa ndrao isy olo masika amely anareo ka dia anao zay mahafaty ny tenanao sy ny ankonanao ianao de nandeha tamin'ny aleha ny taranak'Dana ary rehefa hitan'ny Mika fa ireo de maherino izy de miverina izy ka notany an-tranony ary izy ireo naka izay zavatra efa nataon'ny Mika sy misorona zay tao aminy de anakan'ilay iso any amin'ny olona mandro fa izay ka tsy manana iay de namely azy tamin'ny latsabatra ireo ary ny tanàna nydorana tamin'ny afo ary tsy nisy namonjy satria lavitra ny Sidona zany ary tsy nanandra raha tamin'ny olona akory izy sady teo amin'ny lohasa zay ny Bety Rehoba zany de nanorona ny tanàna izy ireo ka noho natao ary ny tanàna nataony hoe Dana araky ny anaran'ny Dana rainy zay naterak'Israely kanefa Laisy no anaran'ny tanàna teo aloha dia natsanga ny taranak'Dana ilay sarin-javatra voasikotra ary Jonatana zanaky Gersoma zanaky Mosesy sy ny zanany no mpisorona ao amin'ny firenena Dana hatramin'ny andro namambonany tany ary nampiteriny ho azy ilay sarin-javatra voasikotra nataon'ny Mika mandritra ny andro rehetra ny orenan'ny tranon'Andriamanitra tao Silo pasteur ia lavalava kely zay vaky teny zay pasteur Alvarez nefa dia misy amintsika moa no mametaka fahana mariana indraindray hoe mba vakina milamina tahaka an'izany tokoa lay vaky teny pasteur vakina mazava tsara de efa ezahana mihitsy zany no mamaky an'izy satria tsy mora koa no mamaky an'izy lavabe ohatran'io fa de ny ezahana tena mba mazava amintsika
voaray daholo le ny fanakianana zay rehefatsika amin'ny telefôna ireny. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza ny amin'ny bokin'ny Isaia 9:20 any, raha milaza izy ny mahakasika ny ireo mpaminany pasteur Alvarez dia ozy izy eo amin'ny 20 hoe ho amin'ny lalàna sy ny teny vavolombelona ihany, raha tsy miteny arak'izany izy dia olona tsy mpisahan'ny fahazavan'ny maraina. Zany hoe ny olona anankiray maminany zany dia voalohany indrindra ny zavatra lazainy dia tsy mifanotra velively amin'ny tenin'Andriamanitra pasteur, ary le olona raty io dia olom-bovonjy sady olona raha tsorintsika dia hoe lefa nateraka ndraika novidian'Andriamanitra aminany. Raha vao tsy miteny arak'izany izy ozy ny soratra masina dia olona tsy mpisahan'ny fahazavan'ny maraina, nany hoe ny olona ny zavatra lazain'izany olona zany dia tsy mpisahan'ny fahazavan'ny maraina ny dikany ery ambany ery zany. Ary zay ny mahasaripady ny resaka faminaniana zany amin'izao vanim-potoana zao pasteur Alvarez, satria na dia tamin'ny andron'i Jesosy Kristy Tompo dia nampitandrina mihitsy ny Tompo hoe mitandrema ianareo fa maro no avy amin'ny anarako ka ilaza mihitsy hoe izany Kristy itiny Kristy ariny Kristy fa isy mpampianatra sandoka sy Kristy sandoka maro iseho amin'ny anarako Jesosy. Dia zany mahatonga ny Baiboly miteny hoe tena mila fitandremana tsara zany amin'izao vanim-potoana izao. Ary ndray androany ny zavatra mety hitranga pasteur Alvarez noho ny fandrosoan'ny teknôlôjia amin'reto firenena tatsinanana sy ny firenena tandrefandreto dia azo vinavinaina ihany ny hoe isy karazana Jesosy sandoka mihitsy ho forondro zareo reo amin'reto manampahaizana maro samihafa, tsy dia ho tonontsika eto ny anaran'ilay orinasa lehibe, orinasa malaza maneran-tany zay anamboatra Jesosy sandoka ho avy eny amin'ny rahoan'ny lanitra. Ary amin'ny fotoana io dia ny olona rehetra mety izay tsy mahalala ny fahamarinana dia ankohoka eo anoloana zany Jesosy sandoka zay. Zany zavatra zany nefa dia anankiray zay fiakofana eo anoloan'ny Andriamanitra izy, ary fiakofana ihany koa anoloan'ny biby dia sy ny sariny ozy ny tenin'Andriamanitra, ary indrindrandrindra ihany koa fanekena n'ilay Kristy sandoka sy mpampianatra sandoka. Zany no ianarana ny Baiboly, satria raha vao tsy fantatsika ny fahamarinan'ny tenin'Andriamanitra, tsy fantatsika ilay marina araka ny sitrapon'Andriamanitra, dia be dehibe ny olona ho voafitaka. Ary Jesosy Kristy Tompo dia niteny eo amin'ny filanan-tsara Maty 7:20 manao hoe na dia ny olom-boafidy aza dia ho fitahana. Zany hoe mety ho voafitaka ny olom-boafidy raha vao tsy ampy fahalalana. Hosea 4:4 hoe ny ringana ny oloko noho ny tsy fahampin'ny fahalalana. Dia zany mahatonga le hoe mianatra tenin'Andriamanitra zany amin'izao vanim-potoana ianantsika izao. Na taty amin'ny andron'ireo apôstôly tamin'izany fotoana zany ohatra hoe ny Petera 2:2 ao amin'ny bokin'ny tantaran'ny Jaona voalohany, Jaona 2, Jaona 3 dia mampianatra be dia be ny mahakasika an'izay hoe mpaminany sandoka sy Kristy sandoka zay pasteur amin'izao vanim-potoana iainantsika izao zany. Satria dia ao misy amin'izy ireny nitafy ody zanak'ondro nefa ambodimy-tony ao anatiny ozy ny tenin'Andriamanitra. Ary raha alefa lavitavitra kely kokoa zany resaka dia hoe mety misy omban'Andriamanitra amin'ny famantarana sy tsy omban'Andriamanitra fa mety misy manao famantarana sy fahagagana amin'ny alalan'ny fanasitranana, mety fandroahana démonie, kanefany amin'ny anaran'i Jesosy ny arovany azy. Nefa ny zavatra mety hitranga ihany koa anatin'ilay izy mety zavatra sandoka ihany koa nefa ilay izy pasteur Alvarez. Tsika moa zao raha ohatra ka manao test anankiray ohatra hoe ny volamena, dia ny hamantaranao ny volamena arakaraky ny andoranao azy any amin'ny afo hoe atsonika amin'ny afo ny volamena dia voamaika mamiratra. Fa raha toa ka varahana na metaly hafa no doranao amin'ny afo dia tsy mangirana mihitsy fa ny volamena ihany no tena mamiratra ao anatin'ny afo pasteur Alvarez. Ary dia inona mola izy hoe ny fisedranan'ny fahamarinana anankiray na ny fisedranany tena hoe iza ny marina na ariny marina. Eo moa dia be dehibe no miteny manao ny fiangonana ihany ny tena marina, ny fiangonana zao ny tena marina, misy ny fiangonana ry fangorona karena, fangoronam-bola, misy indray no miteny manao hoe akatony daholo le fiangonana taty aoriany rehetrarehetra zao fa mpaminany sandoka zay ny fijeriny azy. Fa arakaraky ny mahabe ny fiangonana ozy ny mampahantra ny firenena malagasy, zay zany no fijerin'le olona
zay takona fisainana nga manilazako anazy hoe le tsy mahafaly azy zany mahita an'le hoe misy mpangalatra mivoafo misy daly mivoafo misy mpamosavy mivoafo misy mpanao dadarabe nandritra 5 taona mivoafo dalambony latabatra ny de dala ambony latabatra ny voafo be lehibe am'izao fotoana zao mahafinaritra misy mpanao politika ambony sy tena manana an'izy ato amin'ny tany sy ny firenena miovoafo dia misy olona tsy de faly loatra amin'ireny vivapo reny fa le mangalatra ihany ny tiany izy hoe foanany le fiangonana ohatra antsika zao mihitsy moa zany no tena cible ao anatin'izay de misy miteny an'izay le izy pasteur fa io moa zany an'Andriamanitra ny tompon'ny hery sy ny fitsarana ary le olona miteny andreny de za miteny fotsiny hoe hoe akomboniny vava de raha ohatra ka tsy kombona vava de kitio ahitanao azy ary kitio ahitanao azy hoe tena tsapao zany herin'Andriamanitra zany hoe manahoana zany herin'Andriamanitra zany de mampirisika anao hoe kitio ahitanao kely azy satria efa oponao le izy zay ngamany amin'iny pasteur de mampianaritsika ny resaka mpamina ny santoka zay satria zavatra hita moa zany teto amin'ity fokon'ny dana ity miresaka izy zany am'le fananganana n'lay sarin-javatra voasokotra de rehefa jerentsika pasteur izy io ho jerentsika ny genesis hoe ahoana ny angany izy io ry pasteur Alvarez mba vakiko kely izy genesis 7:7 ny 9:40 de izy hoe dana hitsaran'ny olony tahaka ny anankiray amin'ny fireneny Israely dana homena rana ao moron-dalana ho biby lava misy tandroka ao an-dalana izy izay manakitra ny kitrokelin'ny soavaly kapotraka miantsy lany ny mpitaingina azy ny famonjenao no andrasako Jehova o raha jerentsika ty tsodrano nataon'ny Israely ty ho an'ny dana pasteur dia anisan'ny tsodrano mahonena ihany nefa ny tsy hoe fananiny akory no nanao ny zavatra io fa azo everina hoe tena teny faminanina avy amin'Andriamanitra izy io mahakasika an'ity fireneny dany ty ozy izy hoe firenena anankiray amin'ny Israely izy mena rana biby lava manaikitra potraka zany toerana misy an'ity fireneny dany ty de raha jerentsika zany ny tata anatin'ny baiboly de io fireneny dana io raha ohatra koa jerentsika ny tadidiko eto pasteur Alvarez mpanjaka voalohany 7:10 de nisy an'ilay lehilahy atao hoe Jeroboam mpanjaka voalohany 2:12 tsy de ovakitsika ngamba fa anjara ampijery no sy mipeny no manana azy io manomboka amin'ny 9:20 nisy an'ity lehilahy atao hoe Jeroboam ty saronombola kely volamena tao danany natao izy io de ity fireneny dana ity no anisan'ny firenena ny komina mpizarazara ny firenen'ny zanak'Israely zany tao arinany nanjakany Solomona zany pasteur zay le zavatra antranga teto de jereo tsara fa ny fidi-pisorona ho azy izy ny fidi-paminany ho azy izy ary tsy hoe fidi-paminany ho azy ko fa rehefa jerentsika io andalatsolotra masina io de zao ny fidy andro zay nanaovany andro firavoravona arak'izay ny hoevenany fony arak'izay nitiavany azy de izy no ny fidin'ny andro firavoravona fa tsy lay voasoratra tao anatin'ny baiboly fa arak'izay ny hoverina izy sy nypisorona sy nympamina ny santoka atao zany no natao ty fireneny dana ity nampalahelo moa zany pasteur io ty fireneny dana ty raha mamaky tsika ny apokalypsy 7:7 de misy an'ilay 144 000 zany hoe 12 000 isaky ny firenena de tsy tazana atao io fireneny Israely tao fireneny Israely de tsy tazana atao ny fireneny dana satria nanomboka hatrany amin'le tsodran'ny Jakoba ka hatramin'ireo taonany fandimby de taranaka voaosina mihitsy izy io zany pasteur Alvarez ary de miverina foana tsika any amin'ilay lesitsika teo aloha mana hoe rehefa hatrany ampiandohanany misy zavatra anankiray tsy mety ny fomba fijoron'ny olona anankiray fanorenana anankiray ataon'ny olona de misy fiatraikany amin'ny hoaviny ray manontolo raha ohatra zany misy olona anankiray ohatra hoe manangana manorona tokantrano na manangana orinasa pasteur na tsy haiko hoe inona ny zavatra anankiray atsangany de tsara foana miainga amina fototra tena izy zany ao amin'Andriamanitra zany pasteur Alvarez fa raha vao tsy zay le izy de misy ozona manaranaka zany le izy pasteur Alvarez ary zany mahatonga le hoe be lehibe ny tokantranona tanora ohatra hoe mitsangana de midaraboka afaka ataona vitsivitsy satria tsy naharitsodrano tamina ray aman-dreny ara-panahy sy tamin'ny ray aman-dreny niteraka be lehibe ny olona manangana orinasa fa natsangany tamin'ny alalan'ny fisotrotoka sy tamin'ny alalan'ny revirevo maro isan-karazany tamin'ny alalan'ny fanompontsampy mpanandro
de ohatrany hoe naomby tao anatin'ny 12 tena 12 taona de avy eo ny totongana zay tsy izy am'izao vanim-potoana iainantsika zao misy ihany ko pasteur ohatra hoe na eo amin'ny resaka ataoko hoe fitondrana fokotanina na commune na firenena ray manontolo de ny tsara foana hoe miainga ao anatin'ny fototra tena izy de andriamanitra zany pasteur Alvarez satria rehefa tsara ny fototra de mandeha ho azy hatrany amin'ny finition faratapiny any pasteur Alvarez ary zay no navoany ty foko midany ty zany hoe ratsy fototra tsy any am-piandohany hatrany amin'ilay tsodrany mihitsy zany no ratsy lay fototra ty fireneny dany tya de izy io moa zany raha tena jerentsika ny baiboly dia variana tao amin'ity resaka fanompotsamby sy ty fahasarin-javatra voasotro ty ary raha tena dinianao akaiky ilay izy de i fireneny dana io mihitsy pasteur no anisany tena anisany mihitsy zany hoe nampirongatra ny fanompotsamby tao amin'ny zanak'Israely manontolo avy amin'io no nahatonga ny fireneny Ahaba tena avy amin'le Jeroboam zanaky Nebata io no nandova ny fanompotsambiny io i Ahaba de ohatrany tena lasa ratsy toetra be Ahaba taty aorina sy Jezebel nefany lay foko midana mihitsy zany pasteur no anisany nanao an'izay resaka fanompotsamby zay ary de hitatsika ny tantara hita amin'ity toko fafito ambin'ny folo sy ny toko fahavalo ambin'ny folo ty zay ny famiti-pitinana izy io pasteur Alvarez raha ny araka ny tenao teo pasteur misy moa izy ianao famantarana hoe mpamina ny sandoka misy ny sandoka am'izao fotoana zao Kristy sandoka mpamina ny sandoka ary misy ny volamena sandoka ny fisian'ny volamena sandoka pasteur tsy milaza fa diso le tena izy matoa zany misy ny sandoka de ao misy koa zany le tena izy fa izy ireo zany de mifanakaikikaiky ny toetran'izy ireo zay zany mahasandoka azy tsy de hoe rejerevanao tampoka zany de ohatrany hoe mitovy fa rehefa testenao le izy de ty zany hoe tsy izy ty raha ity amin'ny alalan'ny test antenenao teo afo zany tenin'Andriamanitra ny testena azy hoe tena marina na tsy tena marina eo ihany ko zao pasteur sika moa mamaky baiboly nasiana fanamarina koa le famakina teny teo de ho asitsika fanamarina ihany toizitsika zay fanamarina zay hoe fa maninona moa no bokyny ty bokyny mampiely baiboly ty no vakitsika bokyny protestante fa mino tsy mibokyny DM tsy mino bokyny katolika na bokyny Jesosy motsy koa mana traduction am'izao fotoana zao pasteur ba dehibe zany ny zany hoe fikambanana mandika an'ty baiboly ty de hoe inona ny tena marina azy ty ve ny tena marina sa ny hafa ny tena marina de zao mivaliny pasteur ny dika teny amakitsika ty teny ty moa zany de tsy le tena hoe nalany avy tamin'ny teny hébreu sy teny grika izy ty dikan'izay zany ny tena tenin'Andriamanitra tamin'ny voalohany zany de teny hébreu tamin'ny voalohany zay hafa mihitsy fa tsy mitovy amin'ny teny hébreu am'izao fotoana zao de efa miezaka zany reo mpandiky ireo no mandika anazy ka raha le fandikana zany tsy tena misy hoe voambolana tena mitovy fa manakaiky marina le izy ohatra zao pasteur ohatra hoe raha mamaky zao sika hoe ohatra hoe teny frantsay avadika teny gasy teny frantsay ohatra miteny hoe jaune d'œuf raha avadika teny gasy hoe jaune d'œuf zay de hoe tamenaka atody aona ny frantsay milaza hoe jaune sika mitena azy hoe mena de raha adika atsika arabaky teny le izy hoe mavona atody de betsaka ny tsy mahalala an'izany hoe inona ary ty mavona atody ty teniteny foana ty olo ty fa ny tena dikany amin'ny teny gasy hoe tamenaka atody ka na le mavona atody le tamenaka atody samy tsy diso fa manakaiky marina eo any ka na de mamaky teny azy ianao hoe misy traduction amin'ny DM misy fandikana teny amin'ny baiboly protestante misy fandikana teny amin'ny baiboly Jesosy montsy maro samihafa de zao azonao vakina daholo na amin'ny teny frantsay amin'ny teny anglisy raha ohatra anao mijery teny anglisy version hafa de misy karazany maromaro koa ny amin'ny teny anglisy teny frantsay koa misy karazany maromaro fa ilaina vakina daholo mba anakaiky an'le tena hevitra marina ny hevitra le famarinana lazainao ohatra hoe miteny zao ny baiboly pasteur amin'ny teny hoe izany hoy izy je suis amin'ny teny frantsay izy hoe je suis ny teny malagasy nefa tsy izy verbe être de hitanao am'zay hoe mila anao zany sady mahay mamaky ny baiboly atsy anao zany mamaky baiboly atsy anao de manakaiky an'le famarinana azonao tsara le tian'Andriamanitra ho lazainy ka zay ny antony hoe tsy voatery hoe ny baiboly ihany na tena marina na baiboly ihany na tena marina fa azonao vakina daholo de ho fantatrao ny hevitra tena tian'le soratra masina ho lazaina izany fa manao zay fanazavan'zay pasteur eto moa zany pasteur de misy mpisorona zay azo lazaina hoe zany mpisorona zany dia any amin'ny bokyny malaky de zao mbola azany tenin'Andriamanitra to ka vakitsika ny bokyny malaky pasteur hoe ny mpisorona no nataon'Andriamanitra hitandrana tenin'Andriamanitra ny mpisorona no natsoan'Andriamanitra mba apita zay afatr'Andriamanitra zay
malakitoko faharoa de zao vaky ny ten'andriamanitra paster hoe ary ankehitriny ry mpisorona de ho aminareo zao didy zao raha tsy hainy nandatsakapoka ame voninahitra ny anarako ianareo Jehova tompo maro dia alefaoko amelanareo ny ozina ka ozoniko tsodrano ataonareo eny voozoko sady zany satria tsy nandatsakapo ianareo indro andiny fadimy andiny faefatra de ho fantareo fa nampitondro zany didy zany eo aminareo mba aharetany fanekeko amy levy ho Jehova tompo maro ny fanekeko aminy dia fiainana sy fiadanana ary romeko azy ny fahatahorany zany ka dia natahotra sy nangovotra teo anatrany anarako izy ny lalan'ny famarinana no teo ambavany ary tsy nisy tsy famarinana eo amolony izany zany hoe nofidian'andriamanitra manokana paster ny fokony levy ny mpisorona zany ka raha misy ten'andriamanitra tiany zanak'Israely ho fantarina hoe inona ny sitrapon'andriamanitra de nanatona ireo levy taranaky levy reo araky ny boky malaky izy hoe rehefa misy sitrapon'andriamanitra tianao fantarina zany hoe ten'andriamanitra hoe araky ny sitrapon'andriamanitra hoe zao zavatra ataonay zao de manatona ny mpisorona manatona andreo vahoaka vao amy levy reo manana fahasoavana manokana zany tonga zany a de voajanary amin'ny taranaky levy paster ny resaka discernement esprit de discernement na hoe fanahy mafantatra fanahy maro samihafa tonga de ananan'izy ireo zany zay ny vahoaka rehetra tsy manana an'izay fahasoavana zay tam'izany fotoana zany fa ny taranaky levy ihany manana zany fa am'izao vanandro pentecoste zao vanandro kristiana vanandro fiangonana zao paster vanandro fahasoavana izao de zay rehetra manana fanahy masina ka mangataka an'zany esprit de discernement zany de afaka alala zay fahafantarana fanahy maro samihafa zay satria raha voatsaranao zay esprit de discernement zay paster de zao tsy maintsy voafitaka le olona paster tsy maintsy voafitaka ianao a raha vao tsy hanananao a ny esprit de discernement hoe mahafantatra fanahy maro samihafa hoe zany zavatra zany na de marina aza de tsy mifanahy masina no tena zany zany zavatra zany a ohatrany afafy zany hevitra zany fa tonga de fantatry le discernement le fahafantarana fanahy maro samihafa aminao foana hoe avy amy tompo zany hevitra zany ka ny olana teto zao paster de zao nisy levita teto zay tsy tena nijoro tamin'ny sitrapon'andriamanitra fa nijery ny tompontsoany tenany nijery ny tompontsoany tenany manokana ary de namily ny taranakidana ho amin'ny fanimpotsampy tamin'ny voalohany ohatrany hoe teo am'le teny fahamarinana nantany azy ny fireneny gada hoe dana hoe marina ve ny anafianay a mba azonay mandovany tany de nyteny moa izy hoe eny marina mandehana fa zao dianareo zao de akasitrahan'ny tompo misy zay araky mivaketsika teo fa tombadiky zay nefany a de nisy fanimpotsampy zany hoe fangaroaro tao zany paster le fahamarinana le tsy fahamarinana de tsy fantatra ntsony hoe inona ary ny marina de inona ny diso fa fangaroaro teo le izy zay ny zavatra nitranga tam'ty fotoana ty paster zany hoe ity levita tya de tsy nijery ny tombontsoa ny asan'andriamanitra fa nijery ny tombontsoany tenaka le fakapana moa na heryvaika be paster zao le fakapana nazo anazy anisy le andininy iny atao amin'ny andininy fa 7 zao vaky ny teny hoe de ho reo tamy manginay ianao tapen'ny tananao mivavanao ka andeha araka aminay de ho raina sy mpisoronay ianao moa tsara ho anao va mpisorona ho an'ny olo iray trano no mpisorona amin'ny firenena iray sy foky ray amin'Israely de afaly ny fon'ilay mpisorona ka nalainy ny afoda sy ny terafima sy ny zany zavatra voasikotra ka nandeha voadidiny olona izy zany hoe nijery ny tompontsoa manokana ty mpisorona ty paster ty lehilahy zay tokony hitondra ny afatra andriamanitra tya de tratry ny mena am'ravoravo hoe alao ianao mpisoronay ianao a de omena tombontsoa be dehibe ianao a fa adabo ihany ny fiarahana amin'ny olona anankiray io ny olona paster rehefa mijery ny tombontsoany tena manokana varinany amin'ny tenany manokana ny olona dia tsy malala itsony a ny sitrapon'andriamanitra paster zay mihitsy le izy pasteur Alvarez malasa saina tokoa ny zavatra nitsanga teto raha ny marina moa zany ity mpisorona na ity levita ity a dia tsy de andriamanitra loatra koa ny tena nanangana an'izy io fa nanangana ny tenany hoe ho mpisorona izy na ho mpaminany zany zay ny tena marina de nampalahelo arak'izay teninao zay dia amina toerana kely anankiray tokantrano anankiray izy no mpisorona de rehefa tonga reto fokony dany reto miaraka amin'ny volabe sy ny mena miraviravy de nilaza manao hoe akombony ty vavanao ty akombony ny vava manginy ianao fa
viva karamainay ianao menay vola ianao de tsy te halala zay sitrapon'andriamanitra sy ny fahamarinany tenin'andriamanitra izy fa tena navilivily no sitrapon'andriamanitra io mba hahazahoany vola zay le hoe zay no amatarana ny hoe santoka pastera manatsatso ny tenin'andriamanitra ho fahazahoam-bola atsatsona zany le fahamarinana tsy sa tena mijoro am'le tena fahamarinana ara-baiboly fa manao an'le marimaritra iraisana manao an'le karazana demokrasia ao anatin'ny fiangonana mba ahazahoana tombontsoa manokana zay navoanyity taranakilevina ity mpisorona santoka ato anatin'ity mpitsara fa toko fa 20 pasteur Alvarez 20 de efa nisy ny toejavatra tahaka an'izany efa nisy ny olona mamelivily ny tenin'andriamanitra tahaka an'izany mba ahazahoana vola zany rehetrarehetra zany ny mampalahelo fotsiny de hoe lasa miara-maloto ao anatin'le izy daholo raha mba misy fiangonana mitorony marina raha misy fiangonana mitorony sitrapon'andriamanitra de ohatrany hoe lasa voafafa ao anatin'le izy daholo hoe retsy ohatran'izao ery manao an'izao miaty santoka zay mitetehaka rehetra lasa ohatran'ny santoka daholy zay manao alelosia amena de ohatran'ny santoka daholy taoza moa misy miteny manao hoe zay mihogahoga miantsoantso an'andriamanitra de santoka daholo satria andriamanitra tsy be marenina dia samy manana ny fomba filazana ohatr'izay ary zay moa pasteur Alvarez iverentsika kely le lesona malo hoe zany no ilaina ny fanahy masina tao amin'ny andro ny testamenta taloha tokoa de olona vitsirery ihany a no nanana ny fanahy masina de reo olona tsy nanana ny fanahy masina zany lasa ny soratena ho manana ny fanahy masina raha ohatra zao diniantsika ohatra hoe tamin'ny andron'ny Moïse na Mosesy de i Mosesy sy Arona no tena nanana ny fanahy masina sy Joshua sy zay olona nytendreny Mosesy le naminany be dehibe reny zay ihany manana ny fanahy masina de nisy an'ny reto fokony dana sikora sy Abirama lainkomy ny teny manao hoe fanga izy reo ihany nytenenan Jehova de lasa niteraka fampitena teo anivon'ilay ankohonana zay fianakaviany zany ny fikomina tamin'ny andro Mosesy tamin'izany fotoana zany de aty amin'ny andron'ny filazantsara nefa ny mahafinaritra zany pastera rehefa tonga ny andro Pentecoste de ny olona rehetra indray afaka mandray ny fanahy masina afaka mandray ny fanahy masina ny olona fa izao fotsiny ny pastera azo ny olona atao koa no ny mitesta ny hoe fanahy masina ve ny ao anatiny sa tsy fanahy masina ny amatarana pastera fa fanahy masina ny ao anatin'ny olona anankiray de tsy any am'le hoe tsy le mainka am'le hoe mietsiketsika be na mentanentana be na mangovogovotra be zany mba nazavantsika teto hoe famantarana ivelany zany tsy any am'le hoe miteny amin'ny fiteny tsy fantatra na tsy miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ilaina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra satria ara-baiboly zany tsika tsy manatsatso an'izany mihitsy tsy any am'le hoe niodikodina be ohatrany tandrimo de aveo ny injera de nandray ny fanahy masina fa ny zavatra voalohany zany tokony amatarany olona anankiray fa manana ny fanahy masina izy dia izy voavela eloko sy voadio any rany Jesosy ny bebaka tamin'ny fahotany ary nanomboka nanana vokatry ny fahamasinana nanana ny vokatry ny fahamarinana ozy izy ny Romana toko 9:22 rehefa natao afaka amin'ny ota ianareo de manana vokatrareo amin'ny fahamasinana ary ny farany de fiainana mandrakizay zany hoe ilay ao anatinao mihitsy zany lasa mandresy ny ota ianao de io ny amatarana fa misy fanahy masina ao anatin'ny olona anankiray fa raha misy olona mpivavaka na olona mpanompon'Andriamanitra ka feno fitsiritana feno loto ao anatin'ny fony tsy mahay mamela eloko tsy manam-pitiavana mpanontolo fo petsara velatsy mpijangajanga ankolaka na mivantana mbola mierikerika any amin'ny fanao zao tontolo zao de mampisalasala ny toeran'ny fanahy masina ao anatin'izany olona zany na de mivavaka amin'ny ovotrovotra be azy izy rehefa any am-piangonana hoe fenony fanahy masina hoe natsapa afo na natsapa rivotra mahery mifofofofo fa tokony izy zany pasteur de hoe mibebaka marina le olona aloha i le hoe zay rehetra nandray azy de nomena herontonga zanak'Andriamanitra de zay mino ny anarany dia ao arinan'izay ny fanahy masina de tsy manapetra ny fanomezana ozy ny ten'Andriamanitra miamitombo tsikelikely la hery ao anatin'ny olona arakaraka ny androson'le olona no itombony ny herin'Andriamanitra ao anatiny mampitombo lay ositr'Andriamanitra ao anatiny zay le izy satria eo amin'izay toerana misy ny rahan Jesosy Kristy de eo ny misy ny fanafahana eo ny misy ny fanatrehany fanahy masina fa ny olona anankiray tsy voadio any rahan Jesosy Kristy tompo de tsisy fanahy masina zany pasteur ka iza ny olona voadio any rahan Jesosy Kristy de reo olona ny bebaka ny aiky ny fahotany
ary tena nan'olo tena ho an' jesosy marina de nanomboka eo voasasa sy voadioan'ny rahan' jesosy izy a de lasa madio tanteraka ny fitonatena manomboka eo paster alvares zany olona zany atao hoe manana ny fanamasina de aorinan'zay miampitombo tsy kelikely am'izay satria ny io pastera ohatrany hoe misy karazana etape izy io hitanao a ao am'le jaona toko voalohany faharoambe folo ozy izy manao hoe zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'andriamanitra efa misy hery zany eo anatin'ny olona rehefa nandray an' jesosy le olona ao amin'ny filazantsara ny jaona toko faharoapolo ndray de zao rehefa nitsangana tamin'ny maty jesosy de zao ny teniny raiso ny fanahy masina de ny fofon'ny fofonainy ozy de nandray ny fanahy masiny ry olondreo fa tsy mbola nijanona treo fa ozy izy any amliko toko faefatra ambyroapolo aza mihetsika ty jerosalema mandra-panafina ny hery anareo avany amin'ny avo zany hoe misy dingana ara-panahy zany ny fandraisa inona lehery avany amin'ny avo lehery avany amin'ny avo de lahery nyrotsaka tamin'ny andro pentecoste ozy ny teny malagasy na pentecote ozy ny teny frantsay pasteur alvares zany hoe i le hoe vita batisa ny fanahy masina lay olona pasteur de lasa misy fahagagana tsy takatra ny saina atao anatin'le izy ary ny olona vita batisa ny fanahy masina ka mandeha am'ireo dingan'ireo mariko tsara hoe nandeha tamin'le dingany fibebahana sy ny fahamasina sy ny rehetrarehetra de tsy atahoran'zany idirana resaka fanahy sandoka pasteur alvares any zany fisoroana an'le resaka hoe mpamina ny sandoka sy fanahy sandoka ty io de tena araky le tenin' jesosy fantaro amin'ny voana ozy ny azo fa ny azo tsara tsy mety mamovo ratsy ary ny azo ratsy rehetra tsy mety mamovo tsara itsika moa dia nkalazan'ny pentecoste amin'ny alady fa 7 volana jona amin'ny ty taona ity efa nazavantsika sianao teto pasteur fa mahatonga an'le izy ho andro alahady de rehefa tena jerena ny baiboly ianarana ny baiboly a dia aoarinan'ny paska ny paska tamin'ny teo zany andro alakamisy 18 avril izy iny de ny baiboly no mampianatra ao am'le levitikos toko fatena am'roapolo sy ny deutéronome toko fahenina amby folo fa ny apitsony sabata no manomboka manisa la herinandro fito manomboka lerinandro fito de 7 herinandro dia ny apitsony ny fataperany 7 herinandro andro alady izy io 7 andro ka 7 fois 7 égale 49 de mifarana sabotsy foana izy de ny apitsoniny lay fahafenony lefa 10 izy nysoratra masina zay mahatonga atsika mankalaza ny paska pentecote na pentecote amin'ny andro fa 10 zany de ny andro alady zany izy io tsy hoe fahatsiarovana ny andro pentecoste ny ataotsika fa tena mbola mirotsaka ny fanahy masina tena mbola mirotsaka izy isan'andro fa hafa ny andro voatendriny Jehova voatendrin'Andriamanitra zany andro zany a zay andraisantsika ny fanahy masina ary io ihany koa no anisan'ny fotoana lehibe raha jerentsika ny baiboly pasteur alvares dia fanaterana ny voaloam-bokatra na le hoe fanaovana voka dehibe fanao isan-taona reny le hoe manao voka dehibe fanao isan-taona reny zany hoe fetin'ny taranaka voka dehibe fanao isan-taona ny amin'ny tany razana sy ny sisa dia azo atao foana fa ny tena marina ny tena ara-baiboly zany pasteur raha manao voaloam-bokatra na le voka dehibe fanao isan-taona de ny andro pentecoste ny fanaovana an'izy io a io fanaovana voaloam-bokatra io a ka ny alady fa 7 volana jontsika no anatanteraka an'izay pasteur alvares ina moa mahatonga atsika mampianatra an'izany satria mifanaraka foana le izy amin'ity lepo tsara toko valam-befolo ty hoe vokatry ny tsifo sy ny fanahy masina satria reto olona zay notendren'ny fokony dany reto de nanendrinendry ny tenantena fa tsy andriamanitra nanendry azy tsisy fanendren'ny fanahy masina ny baiboly efa niteny manao zay tarihan'ny fanan'andriamanitra ny zanak'andriamanitra de ry zareo tsy ny tarihan'ny fanan'andriamanitra fa ny vola sy ny arena ary ny voninahitra no nitarika azy dia lasa ny vilona ifampianarana lasa ny vilona sitrapon'andriamanitra ary zany no ilaina ny fanahy masina am'izao vanim-potoana zao satria tsy olona ray na roa zany ilatsahan'ny fanahy masina fa itsika rehetra de afaka mandray an'izany fanahy masina zany avokoa pasteur alvares tsika rehetra afaka mandray fanahy masina ary marina de marina zay teninao zay pasteur ny fantanina petraka de hoe inona zany zavatra mitranga raha tsy manana fanahy masina ny olona voalohany aloha zany pasteur de tafavily le olona hiala amin'andriamanitra na de te anaraka an'andriamanitra azy a de tafavily miala amin'andriamanitra reto fokony dany reto a tsy tao le fanahy masina ray zay faharoa le olona zay nitafian'izy ireo koa pasteur de tsisy mpitarika izy ireo ohatrany hoe tsisy mpifefa de samy manao zay tiana ataony fotsiny zany le olona tamin'io tanàna io a ny olona tsy manana fanahy masina zany a dia lasibatra ho an'ny devoly a ny fiainan'zany olo zany araky marina be le fanazavan'ny pasteur teo a le misy dingana le fanahy masina misy dingana fandraisana fanahy masina misy karazan'olona pasteur sady amin'ny voalohany izy aloha fanahy masina mitarika azy de amin'ny faharoa le fanahy masina mbola sy tena
mola ty am'le dingana ambanimbany zany de misy fotoana le fanahy masina miala de tonga ndray le fanahy maloto avany mitondra le olona ohatrany hoe misy karazan'olona zany azo lazaina hoe sady ampitenen'ny fanahy masina izy ndradray eo izy ndradray ampiteneny devoly ohatra zany hoe i Petera pasteur nisy fotoana Petera rehefa nanontany Jesosy tsy tadidiko moa le toko sy andiny vao anaty testamenta amin'ny bokiny filazantsara efatra izy Matthieu Marc Luc John de nanontany Jesosy ndray andro hoe ataon'ny olona iza moa ry Petera de namaly ny mpianatra hoe ianao lazain'ny olona fa ianao le mpaminany a ianao lazain'ny olona fa mpampianatra lehibe ianao lazain'ny olona fa mpanasitrana de nanontany moa Jesosy fa ianareo kosa manao anao izy de mba te ho tsapahin' Jesosy mihitsy zany hoe avoizany avo ara-panahy reto mpianatra reto de namaly moa Petera tam'izay fotoana zay hoe ianao le zanak'Andriamanitra velona de niteny Jesosy tam'izay fotoana zay sambatra ianao ry Petera fa tsy olombelona nolaza zany taminao fa fanahy masina nolaza zany taminao raiko zay ny an-danitra nolaza zany taminao tsy olombelona nolaza taminao fa fanahy masina nolaza zany taminao de fotoana fitaoriana zay minitra vitsy taoriana zay pasteur de ozy izy Jesosy matsy am Petera andeha ozy izy ka andeha ho faty a de anolotra ny tenako ho faty a de tsy nanaiky an'izay Petera fotsy Petera hoe tsia tsy anaiky an'izany aho izy Petera tsy anaiky ny afatesanao zany a de ozy Jesosy matsy am Petera hoe anevoaka ianao ry Satana vao teo Jesosy niteny tamin'ny Petera hoe sambatra ianao fa ny fanahiny raiko no nolaza n'izany taminao avy eo ndray Jesosy niteny hoe anevoaka ianao ry Satana zay zany le degré an'le izy pasteur hoe misy fotoana zany a manana fanahy masina le olona taria fanahy masina fa tampotampokeo le olona mbola hoe le devoly mitarika le olona satria mbola tsy ampy le fafenao fanahy masina Petera zany efa nandeha teny ambony rano pasteur rehefa niteny Jesosy ndray alina zany rehefa nandeha sambo ny mpianatra de mety nionjany samboaravara ny sambo kely tam'izay fotoana zay de nahita Jesosy nitsangatsangana teny ambony rano ny mpianatra de Jesosy moa niteny manao hoe aza matahotra nareo fa iza ihany ty de ozy Petera hoe raha ianao ihany ary io Jesosy de ataovy makeny aminao a de niala tao anaty sambo i Petera tsy Petera rery moa notiny Jesosy andeha mahita an'izay fanandramana zay fa mpianatra rehetra fa i Petera kosa no sa nanao an'izay fanandramana zay de niala tao anaty sambo Petera de nandeha teny ambony rano a ary de tsy niletika fa nandeha teny kosa Petera tena hafa kosa zany mandeha teny ambony rano zany fa teo moa zany mifofofo ny rivotra de nanomboka niletika Petera satria tsy mibanjana an Jesosy zany Petera zany de nanana fanandramana niavaka nahita an Jesosy niova tare teny tampony telomboatra pasteur nisy fotoana Jesosy niova tare nisy fotoana hitany teny a rehefa niakatra tena telomboatra Jesosy nitorany telo lahy dia John Petera de Jakoba izy telo lahy zany mety Jesosy manokana mihitsy noho ny famatorana izy ireo ara-panahy zany de noetiny Jesosy tany telomboatra izy telo lahy reo de rehefa tany telomboatra izy telo lahy reo de nahita ny fiovahany Jesosy tare ary hitan'izy ireo fiavahan'ny tarehan'i Jesosy raha oharina amin'ny tarehan'i Mosesy sy Elia tam'izany fotoana zany hoe ny tarehan'i Jesosy mamirapiratra kokoa mamirapiratra feno ny voninahitr'Andriamanitra ary tena fantatry zareo tam'izay fotoana zay hoe ity Jesosy zay arahandro zareo ty a de tsy olombelona tsotra ty fa Andriamanitra mihitsy ty Jesosy ty nanaiky ry zareo fa ny olana tamin' zareo pasteur tsy ampy le fanahy masina araka ny teninao teo ka noho ny tonga ny fotoana nitsarana an Jesosy nanamelohana an Jesosy ka hoe omboy amin'ny hazo fijaliana de mba namindro teo koa Petera tam'izay fotoana zay Petera ilay nandeha teny ambony rano Petera le nahita an Jesosy niova tare tany tampitendrombohatra ary tsy mba hoe olona ny tantara pasteur tsy mba hoe mpianatra ny tantara hoe zay de nahita an Jesosy mihitsy fa mamirapiratra be tarehan Jesosy tsy azo jerena mihitsy fa tahaka ny hery masoandro amin'ny herin'indritra tsy mba olona ny tantara zany tamin'ny Petera fa ny masony Petera mihitsy no nahita ary nanarika zany ary zao ary ny teny Petera tam'izay fotoana zay hoe ndao tsika namboatra lay anankitelo eto a ndray ho an Jesosy a ndray ho an'ny Mosesy a ndray ho an'ny Elia de nareo feo ndray izy avy eo atao anaty rano manao hoe ity mizanako malalako zay sitrako izy no enoy zany Petera zany efa nanao fanandramana be de be niaraka tamin'i Jesosy fa tsy tao le fanahy masina mbola tsy ampy fanahy masina tam'izany fotoana zany pasteur ka noho ny tonga ny fotoana nitsarana an Jesosy de navita nandahan Jesosy navita nandahan Jesosy tsy indray-pandeha tsy indroa fa intelo nandahan Jesosy zany Petera zany tam'izany fotoana zany intelo nandahan Jesosy ary ny i Jodasy any raha namadika ny Jesosy pasteur indray-pandeha namaty fa Petera intelo fa i Petera moa zany no tataorina mba tonga mba nibebaka izy de afaka nandray fafenao fanahy masina avy eo zany ny olona tsy ampy fanahy masina pasteur na de mahita miracle azy na de mahita fahagagana azy na de mahita fahasoavana azy raha vao tsisy fanahy masina tsy maintsy ala am Jesosy tsy maintsy andahan Jesosy ary tahaka ndreto fokony dana reto
na dia natson'andriamanitra andova le teny fikasana tamin'ny abrahama sy isaka zay nanaovan'andriamanitra fianianana sy fanekena tamin'ny abrahama azy le omena ny tany ny taranany na dia nandova le tany aza dia zao tao le fanompontsampy satria ninona ny antony tsy ampy ny fanahy masina tsy ampy ny herin'ny fanahy masina tsy nandray ny fanahy masina amin'izao fotoana zao paster dia be deaibe ny kristianina mety mangatsitsika malaintaina tady iverin-dalana ny antony dia zao tsy manana ny fanahy masina tena tsy fantatra marina hoe iza ny fanahy masina tsy tena mbola voarainao fafy no ny fanahy masina batisa ny fanahy masina ka dia araroatso vanim-potoana amin'ny pentecoste zao a araroatso aza velan-dalo fotsiny zao fotoana zao a andraisana fafy no fanahy masina pasteur ivavakantsika amin'izao fotoana zao pasteur isotra ny tompo nohony amin'izay ten'andriamanitra zay dawary raha eo misotranao zay nohony amin'ny fahasoavanao nohony amin'izany ten'andriamanitra zay ny anarana ny fireneny dana teto a zay azo lazaina hoe niala tamin'andriamanitra na dia nandova le tany zay nianan'andriamanitra omena ny taranaky abrahama taranaky jakoba aza na dia nandova n'izany tany zany aza dia tafavily niala tamin'ny fanaranan'andriamanitra fa tonga tamin'ny fanompontsampy a ary tsy sitraka ao zany nampalahelo anao zany tompo jesosy za dia mifona manokana man'ireo kristianina amin'izao fotoana zao zay mety hoe tafavily niala taminao maro izy ireo tamin'ny voalohany nafanafo nirehatra nanao asan'andriamanitra nanao nentso zavatra nompan'andriamanitra fa amin'izao fotoana zao dia mitady angatsitsika mitady iverin-dalana mitady alaindaina misy amin'izy ireo ary moa dia efa tsy tonga avavaka ntsony tompo mangataka amin'izao vanim-potoana pentecoste zao amin'ny vanim-potoana kristiana zao dia zao ho afanay ny fanahy masina indray ho atsanga ny fanahy masina indray ho areno ny fanahy masina indray ho ampiasainy fanahy masina indray ho foazy ny fanahy masina indray a dia ho tonga amin'ny fifoazam-panahy andray batisa ny fanahy masina andray fahafeno ny fanahy masina ampahy rezo indray izy ireo tompo a reo kivikivy reradraraka mety hoe variana tamin'ny ady mety hoe variana tamin'ny fitahina ihany koa misy olona nandray fitahina be tompo dia variana tamin'izany fitahina zany fandroany tompo amin'izao vanim-potoana pentecoste ho avy zao dia anangana mpanompon'andriamanitra be deaibe indray ianao lehilahy sy vehivavy rehefa nangatsitsika ny verin-dalana dia ho atsangana andray ho ampiretina andray izy ireo amin'ny anarany jesosy a misaotra tompo voninahitra dia honao rery ihany a amen ny farany eo zay fandarantsika izay a hotoizantsika indray ny toko fasivan'nyfolo rapetso raha toka sitrapon'andriamanitra mahereza daholo tompoko tainy tompo daholo veloma tompo manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy manangana fiainana miaraka amin'ny jesosy kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao maraina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'i jesosy kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur randiary malala heritina davidson sy ny pasteur tovina rivo tre marivona manasantsika rehetra tompoko